manana ny ambarany makasika ny fianianana tondro mpikambana eo anivon'ny FFM ny ministra misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa Manatsoa Victor amin'ny fanazavany ary dia efa ela no niandrasan'ny malagasy izao andro izao. Zay rafitra zay moa araky lazaina ambenimbeny dia mitandafy ny vahoaka malagasy zato taona maro fa eo zato taona lasa zay ary indrindra fa hoe rehefa nipetraka ity atao hoe transition ity dia ny fampihavanana moa isan'ny hevitra sy maintsy apetraka amin'ny hoe fampinosolo Madagasikara fampihavanana ny malagasy. Fantatsika tsara ihany koa fa nanomboka tamin'ny 2002 dia nisy ray aman-dreny hoe mitondra ny hevitra io ary soranazy zao zany dia ampazaina hoe mipetraka ny fianakevitra malagasy dia sorana ny président Zafy amin'ny resaka hoe mifosaka amin'izany hoe isian'ny fihavanana malagasy izany. Araky voavako teo dia fivoizao ny malagasy mitady an'izany fihavanana zany fa roanjato taona lasa zay dia anisan'ny hoe mitady an'izany ray aman-dreny avy any Atsimo tsara mipetraka ty rafitra ty mana-tantara zany ny fametrahana ny rafitra ny fiankevitra ny fampihavanana malagasy mirina zany dia ny afitan'izareo asakany sy andavany ny adidy rehetra zay miandry an'izareo